Mbola faly miarabantsika rehetra na izay manatrika eto na izay any an-tokatrano manaraka izao fanipompivavahana izao. Ny fanahy masina no tarika antsika ary mbola ny fanahy masina ihany no hitarika antsika. Azahoantsika manatanteraka izao fanompoana masina izao ho anitra kasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra fa ho loharan-pahasoavana sy fitahiana ho antsika rehetra izay miaona aminy. Mbola mitoy androany ny fetintsika ka mankalaza ireo fanambadiana naharitra 5, 10, 12, 20 sy ny sisa isika. Ny tamin'ny herin'ny androany dia ireo izay tokony nankalazaina tamin'ny herintaona fa tsy vita, ny amin'ity taona ity kosa dia ireo tena feno 10, 12 araka ny lazaiko teo. Trotro-mbavaka izany isika ary miara-mifaly amin'izy ireo ao amin'ny tompo. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny salamo faefatra no iantsontsika ny anaran'ny tompo ary indrindra anehoantsika ny finoana noho ny fanatrehany sy ny asany teo amin'ny fiainantsika. Aorinan'izany dia ny hira fahenina no vetezitsika. Raha miantso aho, mamalia ry Andriamanitry ny fahamarinako, raha atao ankaterena aho, dia no alalanao toerana, mamindrafo amiko ka eno ny fivavako. Ry lehibe, mandra-poviana no ataonareo enatra ny voninahitro, ary ho ty zava-poana sy amoron-dainga ianareo, kanefa ako fantatrareo, fa efa navahany Jehova ho azy ny tsara fanahy, Jehova iaino raha miantso azy aho. Tezera fahazamanota, mieritrereta ao ampandrinao ka mangina, manatera fanatim-pahamarinana ary matokian'i Jehova. Maro ny teny hoe iza no aneo soantsika, asandrato aminay ny fahazavan'ny tavanao Jehova. Efa nasinao fifaliana ny foko, mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahan'ny variny sy ny rano lolobony. Andre amin'ny fiadananao ka dia atory miaraka amin'izay, satria ianao Jehova mitokana irery tsy manana iay. Hira fahenina. Sina tuku, ya ya.
fanatonganay eto anatrianao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina indrindra, Andriamanitra ny fahamarinana, mpanao zao rehetra zao ary tompo ny zavatra rehetra. Tompo o tapavory eto ny mpianakavy ny finoana, manaiky ny fahalebiazanao, ny herinao mahagaga ary ny fitiavanao izay tsy misy fetra ka namonjenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary itarianao anay ho amin'ny lalam-baovao amin'ny herin'ny fanahy masina. Misaotra anao zahay fa Andriamanitra mpiaino vavaka ny Andriamanitray, Andriamanitra azo itikina sy ametrahana ny fiainana ny Andriamanitray, ary Andriamanitra mahatanteraka fikasana tsara sady maritra mandrakizay ho an'ny olony ny Andriamanitray. Tompo, ankehitriny manatrianay ary fenony fananao zahay, azahoanay mitombo amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, ary azahoanay mandeha amin'ny fiadanana satria velona ny Andriamanitray, miasa ny Andriamanitray ary tsy ferana eo amin'ny fikasany sy ny fanehoan'ny fahatsaratra zay tomponay. Tompo, aoka hore hatrany amin'ny farany tany ny herinao sy ny fahalebiazanao, ary aoka izay ho vavolombelona say anambara izany ka ho fifaliana eo anatrehanao ary fahatanterahana eo amin'ny fiainana izany. Dia manatrianay ry Andriamanitra ny fahatsaranay rehetra noho ny amin'ny anarantsony Jesosy Kristy, Tompo sady mpamonjy anay. Amen. Petraka isika ry havana. Ry havana malala, ny Andriamantsika na dia tia ny mpanota aza dia makala ota, marikorikom-pahotana, ary tsy mety mitoetra eo amin'izay misy fahaltona, eo amin'izay misy ny tsy fahamarinana. Nefa ny Andriamantsika koa dia Andriamanitra be famindram-po, tsy tonga hitadiny marina aho fa ny mpanota hibebaka, ka dia mitaona antsika indray ny ray mba ahazoantsika manatona azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hiaiky ny fahotantsika, hifona eo anatrehany, ary indrindra angataka famelan-keloka sy fanavaozam-panahy. Ataontsika ny hira 7:193 mialohan'ny vavaka fekenkeloka. Tompo faly ny fonay, fa na dia matsiaro malemy adala satria tsy nanaraka ny lalam-pahendrena mandrakariva, na dia matsiaro tena ho mpanota eo anatrehanao azy, tsy nay nanamasina ny anaranao, tsy nay nanompo anao tamin'ny fanetretena, tsy nay nity tamin'ny fitiavanao, ary tsy nay nanome voninahitra anao sy nikatsaka ny fanjakanao tamin'ny zavatra rehetra.
dia afaka manatona anao kosa. Afaka mametraka eo am-pototry ny azo fijaliany Kristy ny fahadalanay, ny tsy fahatanteranay, ny fahalemenay rehetra, ny fanekenay hilatsaka ao anatin'ny fakapana, na dia fantatray azo zany, ary na dia fanomenao anay azo ny teninao sy ny fahamarinanao, azahoanay manohitra. Tompo, misaotra anao zay fa mpiaino vavaka sady mpamaly vavaka ianao. Araka ny iranay sarony ao ambanin'ny fahasoavanao zahay, le elatrao lehibe, afaka manarona anay rehetra sy manarona ny fahotanay rehetra. Koa dia ekeo ny fiekena eloko eo anatrehanao, raiso ny fangatanay famelan-keloka, ary avaozy ny fanahinay aty anatinay, mba ho vonina anompo anao amin'ny fanason'ny fahamarinana, ka hiala amin'ny fiatsaram-belatsy ary andao ny fahazazan'ny finoana miaraka ny fiangonana. Rerainay be famindram-po, mitalao aminao zay mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba vonoka anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Mbola ataontsika ny hira 740 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Raha nangataka sika hoe raiso ny tanako, dia tsarovy fefa niandry ny tananao hitsotra andray ny tanany ny tompo. Ko anao zay nibebaka marina, raiso amin'ny fahatokiana, amin'ny fifaliana, amin'ny fisaorana, ny teny anambaran'ny tompo ny famelan-keloka omeny anao sy ny fiadanana atolony ho anao. Iara-mitsangana isika.
lazaiko aminareo fa misy faliana lehibe any an-danitra ho an'ny mpanota ray izay mibebaka fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ko anao izay nibebaka marina tokoa dia ambara fa voavela ny heliko noho ny anaran'i Kristy masina. Mifalia, misaora azy, velona ny tomponao ary velona izay rehetra ao amin'ny tompo. Amen. Hira fa 3:7, 3:7. Tahaka ny namelan'ny tompony eloka reo, no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Ko arak'izany, ao am-potsika lalina ao, dia aoka mela ny eloka izay rehetra ananantsika alahelo isika, izay nahatezitra antsika isika, izay nifanandrina na nifamaly tamintsika isika, izay sanatry n'izany niady tamintsika isika. Fa tao amin'ny fahasoavany sy ny famindrampony namelan'ny tompony elontsika, aoka tahaka izany koa namelantsika izay rehetra nanao meloka tamintsika na iza na iza. Dia noho iariavana ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika izay voavela eloka sady namela eloka. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azo ny mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Dia voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Zao dia manomana ny fontsika andre
Ny tenin'Andriamanitra voarakitra amin'ny soratra masina isika. Ataontsika ny hira 9:1 dia mangataka ny tompony anjara mivavaka sy ny vakiteny mba hiakatra ity. 9:1. Ny teny masina dia mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay io, noho izao alahady maraina nomenao anay anio izao. Ahafahanay indray miara-miombom-bavaka aminao eto, ankalaza sy idera ny anaranao. Ary ankehitriny raha maka ny soratra masinao izahay dia mangataka indrindra ny fanahy masinao mba hirotsaka aminay tsirairay avy, ary koa ny fanatrehanao anay mba ho teny avy aminao ny teny izay ho resinay eto, ary tsy hisy ho very izany na kely aza, fa hitsimoka aminay tsirairay avy. Dia momba ny mpamaky teny tompo, atafita izay hafatra tianao ambara aminay. Ny mpiaino koa tompo dia aoka mba tsy ho mpiaino mpanadino, fa hirakitra ny teny izay tianao ampitaina aminay. Dia ho voninahitra ho anao ilay ihany izany vavaka sandratra izany tompo. Misaotra tompo, amen. Hiaraka maka ny teny soratra masina isika dia izany dia hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Asan'ny Apôstôly, toko 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia miaraka vakila amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha niazona ny Petera sy Jaona izy, dia niara-nirohatra ny olona rehetra ho amin'izy telo lahy teo amin'ny fialovana izay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na ny fahamasinanay no nanaovana azy ho hafa mandeha? Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra an' Jesosy mpanompony, izay natolotra ireo sy nolavinareo teo anatrehany Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nanday ilay masina sy marina, ary mpamonoolona no nangatahanareo alefa ho anareo. Fa ny tompon'ny ny aina kosa no novononareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelona izany izahay. Ary ny anarany no nampatanjaka ny lehilahy hitanareo sy fantatrareo io, noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoana izao fahasitranana tsara eto imasonareo izao. Ary ankehitriny ry rahalahy, fantatro fa tsy tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazain'ny mpaminany rehetra rahateo, fa hiaretan'ny Kristiny. Koa mibebay ianareo ka miverena aminona ny faotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanetrehana ny tompo. Amen. Nous continuons la lecture avec la première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. La première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. Au nom de Jésus.
Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. C'est celui qui prétend l'avoir connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Amen. Dia mbola hotoizantsika famakiana ny teny izay ho hitantsika amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko 420, andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:20. Lioka toko 420, andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hitantsika dia vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tsangana azafady Tompoko. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamina makinany mofo. Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy satria nataony fanahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy, nahoana no taitra ianareo ary nahoana no mianahana ny fonareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao no izy. Tsapaho aho ka jereo fa ny matotoa tsy mbo manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa niteny izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona. Dia hoy Jesosy taminy, manan-kanina ty va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazandrano voatono izy. Ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nandroatanay teo amin'ny lalan'ny Mosesy, tao amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy nahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ary mbola hotoriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema, ary anareo ny vavolombelona izany. Ny andininy 4 amin'ilay hira, 900 teo nataontsika mialoha ny tondrana ny afatra ho antsika. Ny masina no mampianatra ny sakio mba fantatra ny zavatra miafina zay mombany asoavana. Ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, ary ianareo no vavolombelona zany. Mipetraka isika.
mbola hivavaka isika ry havana. Tompo, ny teninao dia teny masina. Ny teninao no mampianatra anay mba ahazoanay mahafantatra ny zava-miafina izay nafenina tamin'izao tontolo izao nandritry ny taona maro. Fa nentinao kosa ary atolotrao ho an'izay rehetra mitady fiainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka ao lahy tokana. Ankehitriny ary Tompo, amasino amin'ny alalan'ny teninao tokoa zahay, ary sokafy ny fonay mba hirakitra tsara ny teninao ka hatonga izany teny zany hamokatra be eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fankatoavanay azy, dia amin'ny anaran-tson'ny Kristy. Amen. Hotoriana amin'ny anaran'ny Tompo ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, ary isika no vavolombelony zany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, niona tamin'ny mpianatra, dia mbola betsaka ny tao anatin'ny fisalasalana. Ary tao anatin'izany no nampisehoan'ny Tompo ny tena antoka ho amin'ny vavolombelona marina. Inona zany antoka ho amin'ny vavolombelona marina izany? Dia ny finoana ny anarany. Faharoa, ny finoana ny herin'ny fibebahana. Ary fahatelo, ny finoana ny famelan-keloka feno tanteraka ho an'izay rehetra mibebaka na iza na iza. Mino ny anaran'i Jesosy Kristy, zany ny atao hoe mino. Zavatra telo raha arantsika tsara ny filazantsara, zavatra telo ny fototra iorenan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Voalohany, ny finoana ny asany, ny tanterahany nandritra ny fiainany tety an-tany, nitondra ny fahotantsika, nampianatra sy nanoro ny lalana marina, ary nitondra ny fahafatesantsika teo amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty mba hanomentsika fiainana. Mino ny asan'i Kristy. Faharoa, mino ny fampianaran'i Kristy. Zany hoe fanekena fa marina izay nambarany. Fanekena sy fandraisana ho an'ny tena ny fahamarinana izay nambarany. Hoy izy hoe sambatra ny miantra, sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra nareo raha enjena. Tena mino an'izany tokoa ve? Ary ny fahatelo, mino ny anarany. Mino ny herin'ny anarany. Inona ny hevitra zany hoe mino ny anaran'ny Kristy zany? Misy hevitra telo lehibe ao amin'ny finoana ny anaran'ny Kristy. Voalohany, ny anaran'ny Kristy no any anarana mahavonjy. Tsy misy anarana na aiza azahoana famonjena. Ho ny toritenin'ny apôstôly, hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 zany. Tsy misy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary manamafy zany Paoly, fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo dia ho vonjena. Romanina toko 10, ny 13. Anarana hany azahoana famonjena. Ka io anarana io, inona mahavonjy io. Zay ny finoana ny anaran'i Jesosy voalohany. Ny faharoa, ny anaran'i Jesosy no varavarana idirana ao amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'ny ray. Azahoantsika miresaka aminy, azahoantsika mivavaka aminy, fa indrindra andraisany antsika ho zanany, ny anaran'i Kristy.
inefatra amin'ny filazantsarany Jaona, Jesosy Kristy no niteny hoe ninona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Amin'ny anaran'i Kristy no entina manatona ny ray. Anarana manokatra varavarana ho amin'ny fanatonana ny ray ka mahatonga antsika miorina ho tena zanak'Andriamanitra. Zany ny atao mihinana anaran'i Jesosy. Ary ny fahatelo, ny anaran'i Jesosy Kristy dia nomena ny fahefana amin'ny hery rehetra. Zany nanambarany ny epistily ho an'ny Filipianina azy. Zany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra, ka nanomezany azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andohalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny ambanin'ny tany, sy anaken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ny anaran'i Kristy inona dia mahavonjy. Ny anaran'i Kristy inona dia mampifandray antsika amin'ny ray, mahatonga ny vavakitsika henon'Andriamanitra ary valiny amin'ny fotoana. Ary ny anaran'i Kristy dia fiarovana mafy ho antsika, fa indrindra koa herentsika miady manohitra ny asan'ilay ratsy, satria nampanekena io anarana io ny fahefana rehetra, na ny any an-danitra na ny ety an-tany hatrany ambanin'ny tany. Zany ny mahatonga ny mpitandrina na ny mpiandry rehefa mandroaka ny asan'ny maizina, na koa rehefa miasa eo amin'ny marary, no manonona ny anaran'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy formule ne zany e, fa finoana, satria efa nomenany zany fahefana izany, ny anaran'i Jesosy Kristy sy Jesosy Kristy. Ary dia ny anaran'i Kristy nanaovan'ny apôstôly fahagagana maro sy nahasatanany marary, hitantsika araka ny vakiteny amin'ny asan'ny apôstôly teo. Mino ny anaran'i Jesosy, mino tokoa ve isika? Zany ny fanontaniana. Mino ny anaran'i Jesosy io ve tsika? Ka tena miantso ny Tompo, miantso ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana, eo amin'izay ilantsika fanafana, famonjena, eo amin'izay tiatsika ametrahana eo amin'ny ray, eo amin'ny Tompo, ny faniritsika rehetra sy ny entamavesantsika rehetra. Mino an'izany ve tsika? Mino ny herin'ny anaran'i Kristy zay manohitra ny asan'ny fahavalo rehetra ve isika? Ka mahatonga atsika koa manoatra noho ny mpandresy, satria mitondra zany anarany zany ny isika, zany atao kristianina. Mitondra ny anaran'i Kristy, Kristy velona, mitondra ny anaran'i Jesosy ao amintsika. Ary fantatsika ny hevitry ny teny hoe Jesosy, Andriamanitra no mamonjy, Dieu sauve. Ka rehefa manonona ny anaran'i Jesosy tsy atao ingosonako, ay Jesosy maty aho. Rehefa manonona ny Jesosy sy miteny hoe maty zany. Ao amin'ny Jesosy fahavelomana, velona Jesosy, satria velona ianao ary ny anaranao hoentiko. Mino ny anaran'i Jesosy ve isika? Faharoa, eo amin'izay lalana azontsika mijoro vavolombelona, dia mino ny lalan'ny fibebahana. Fa ny fibebahana ihany ny lalana azontsika mandray famelan-keloka, ary azahoany ny asan'Andriamanitra miasa felo ao amintsika. Inona moa ny atao mibebaka? Ny anarantsika zany averina eto vetivety fotsiny, miaiky ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Araka ny lazain'ny Davida hoe, taminao dia taminao ihany no nanotako. Talohany nanotako amin'ny vadiko ange, talohany nanotako amin'ny zanako ange, talohany nanotako sy nanaovako izay tsy mety tamin'ny ranona, tao amin'Andriamanitra nanao ny tsy mety voalohany. Satria tsy sitrapony ny aravan'ny fihavanana na amin'iza na amin'iza. Tsy sitrapony ny anaovana ratsy na amin'iza na amin'iza. Taminao dia taminao ihany nanotako, hoy Davida. Mba ho marina ianao raha miteny
ary tsy manan-tsiny ianao raha mitsara. Mba ho marina ary ekenao marina ny teninao ary ny fitsaranao tsy miangatra satria mandeha amin'ny fahamarinana. Miaiky fahotana eo anatren'Andriamanitra. Betsaka ny kristianina miaro fahotana. Ka zao ane, dia tsy afaka. Azarovana ny fahotana. Fanlazaiko teto zany. Fa rehefa miaiky fahotana isika, dia miampanga ny fahotana ka tsy elohana miaraka amin'ny fahotantsika. Tafasaraka amin'ny fahotana. Zany lazany ny mpanoratra ny soratra masina azy. Tafasaraka. Tahaka ny Jesosy Kristy tafasaraka tamin'ny fahotana. Miaiky ny fahotana mba ho tafasaraka amin'ny fahotana isika. Ka tsy elohana miaraka aminy. Dia mangata-pamelana. Zay le toe toritory foso mangorakoraka. Na tsiaro marary satria nampalahelo an'Andriamanitra. Na tsiaro ho maratra ny ao anaty ao satria nandratra ny fon'Andriamanitra. Ka dia mifona mangata-pamelana. Tsy fombafomba io ry havana. Nandray tsika amin'ny samy olombelona ao nge rehefa mba mifona are. Zany ndray mifona tsy sazoka. Ndray terentsika eo ny zanakika, andana mifona ingana. Ataony nge raha ohatra ka tsy hiaro azy tsy voakapoka dia ataony fa nga izy mifona. Mangata-pamelana. Ny fotorotoro sy mangorakoraka. Zany nampianarin'ny Davida ao amin'io salamo 150 io. Enon'Andriamanitra io. Tsy ataony tsinitsininy io. Rehefa mifona ny amin'ny fahotana. Dia mivonina ao anatiko tsy verina amin'izany. Ataonareo ahoana hozy izy ny Paoly. Zay maty ny fahafatesana no velona amin'ny ray. Ataonareo ahoana zay maty noho ny amin'ny nofo no velona amin'ny nofo ny ray. Ataonareo ahoana zay meloka noho ny fahotana no mbola andeha anohy ny lalana ao anatin'ny fahotana. Ka dia misy faniriana andeha amin'ny lala marina. Noho ny asan'ny fanahy masina manadio sy mitarika amin'ny lalam-baovao. Zany koa ny fo mibebaka. Fo mahatsiaro fa Jesosy Kristy maty ange nitondra ny tsy fahatanterantsika sy ny fivilitsika rehetrarehetra mba hahatonga atsika andeha mahitsy. Zay no heviny. Fa tsy tahaka ny sanatriny zany. Ny araka ny lazain'ny fiteny hoe ny ambovo ny sasana, na ny kisoa ny sasana, ny verina ny mifotaka indray. Sanatry amintsika zany. Mino ny fibebahana. Miaiky ny fahotana, mangata-pamelana, ary mizotra. Miezaka mizotra ho amin'ny lala mahitsy. Noho ny herin'ny fanahy masina. Tsy fitokisana amin'ny teny zany. Ny fahatelo. Mino ny famelan-keloka feno ho an'izay rehetra mibebaka. Na iza mibebaka dia mahazo famelan-keloka. Raha milaza zany Jaonina apôstôly dia hoy izy hoe mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zany ny fahamarinan'Andriamanitra. Satria nanome toko amin'izany izy, ataony zany. Na iza mibebaka dia mahazo famelan-keloka. Ary famelan-keloka amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra rehetra hoy aho. Ka na manahoana ny fahotanao. Dia ho afaka sy voadio. Na manahoana. Sikolombelona no mametraka hoe raha izao ny fahotana dia izao ny sazy. Raha izao ny fahotana dia izao ny sazy. Ka dia raha misy aza amin'ny famontsoran-keloka, ho an'ny reto ihany ny famontsoran-keloka. Ao amin'Andriamanitra tsy zany. Ny fahotana rehetra dia hain'Andriamanitra avela sy fafana tanteraka. Fa hoy izy ao amin'ny Isaia 1:20. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Miloko ny range zany.
na dia milokon-draza mena tahaka ny ra zay mariky ny famonon'olona, mariky ny ranalatsaka, mariky ny fahafatesana, na dia tahaka zany aza ho fotsy tahaka ny oram-panala ary tahaka ny volon'ondry fotsy. Mino ny famelan-keloka, zany ny finoana ny anaran'i Kristy. Mino. Ary na iza mibebaka dia manjary tafaray amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ndray izy. Fampihavanana, réconciliation. Zany ny asan'i Kristy eo amintsika ary mbola tanterahany isan'andro amintsika. Mampaharitra ny famindrampony izy. Niza mibebaka dia tafaray amin'Andriamanitra sy Kristy. Mino an'izany vetsika. Ny pasteranay dia nitantara ramatoa anankiray zay azo lazaina hoe ny ampangatena noho ny zavatra nataony tao amin'ny fianakaviana, tsy hiditra ny détail isika. Fa se culpabiliser io ramatoa io. Dia nitoriany pastera fa fafany Jesosy. Saingy isaky ny tonga ao am-piangonana izy dia mipetraka ao aloha ao izy ary mitomany foana. Satria tsy inono ilay famelan-keloka omen'Andriamanitra azy. Ka grave bengy ny zavatra nataoko e. Zay. Ny tenin'Andriamanitra kosa dia milaza amintsika. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia milaza amintsika. Na grave toy ny inona aza, ny olona no mety tsy mamela. Fa Andriamanitra namela ao amin'ny Jesosy Kristy. Satria zany ny herin'ny rany. Ny herin'ny rany Kristy mamafa ny fahotana rehetra raha mibebaka. Dia hoy ny teny izay nomenantsika androany, natao amin'ny lioko zany, natao amin'ny asan'ny apôstôly. Hoe hotoriana amin'ny anaran'i Kristy ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema hatrany amin'ny farany tany. Ary ianareo ny vavolombelony zany. Isika ny vavolombelony zany. Ka inona moa ny atao hoe vavolombelona ry havana? Inona ny atao hoe vavolombelona? Ny vavolombelona dia tsy maintsy mino. Misy mamijoro vavolombelona ihany fa histoire anao amboarinao. Zao nge ohatran'izao dia mba mijoro eo izy dia zany mba hijoro vavolombelona. Miorina amin'ny finoana ny fijoroan'ny vavolombelona. Raha mbola ny salasala ny mpianatra, mbola tsy feno amin'ny finoana ny mpianatra, dia ho Jesosy amin'ny toereto alohanareo mandra-piandro ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina no ampahery anareo. Azahoanareo mijoro vavolombelona. Mino. Iza tsy manana fisalasalana e. Iza milaza fa tsy mba manana fisalasalana mihitsy. Tena manana fisalasalantsika. Saingy izao. Noho ny amin'ny fanahy masina. Zay miaktualize ny tenin'Andriamanitra amintsika. Manamafiorina ny tenin'Andriamanitra amintsika. Efa nambara teto hoe ny fanahy masina no mémoire ny tenin'Andriamanitra sy intelligence ny tenin'Andriamanitra. Sady manazava ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina no mampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra. Zany no asan'ny fanahy masina. Ka raha tsy manana ny fanahy masina tsika, raha tsy manana firaisana amin'ny tompontsika, tsy afaka ino. Ary rehefa tsy afaka mino tsika, dia blabla fotsiny ny fijoroantsika vavolombelona. Boloko fotsiny mamerina zay ny eny tary, zao hony e, zao ny lazay ny ato e. Fa moa ve inontsika tokoa zany. Fa Petera sy Jaona rehefa nanoloana nyity lehilahy zay voatantara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ity. Zay nananana ihany no mena ianao izy. Zay tsy manana vola aman-karena, tsy manana vola mena zay, tsy manana vola fotsy zay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy velona atao anatinay mitsangana. Mitsangatsangana. Iny tokoa fa mitsangana izy. Vavolombelona. Satria nino. Dia rehefa nitory izy, ny anaran'i Kristy ozy izy no nasitrana an'io fa tsy zay e. Mino ny anaran'i Kristy tokoa ve isika, azahoantsika mijoro vavolombelona zany. Ny anaran'i Kristy zay azahoana famonjena. Ny anaran'i Kristy zay mandresy
ny fahavalo rehetra. Ny anaran'i Kristy izay manokatra ny varavarana azoontsika miaona amiray, mivavaka aminy, mandray valim-bavaka aminy, ary indrindra miombona aminy amin'ny zavatra rehetra, ka tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavany ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny vavolombelona koa dia vavolombelona marina. Zany hoe ny atao hoe vavolombelona marina dia vavolombelona izay mampiorina ny fijoron'ny vavolombelona amin'ilay tenin'ny fahamarinana, dia ny soratra masina zany. Raha tsy mahay baiboly tsika, tsy mahay mijoro vavolombelona. Ary ninona tenin'Andriamanitra efa niainanao, nahitanao vokany teo amin'ny fiainanao, ijoroy vavolombelona. Mbarao. Zany nanirana antsika, ianareo ny vavolombelona zany. Zany angeny andrasan'ny tompo amintsika. Tsy hoe tonga fotsiny dia miaina, dia miaraka eto, dia hiara-mitsangana antsika, dia mipetraka indray, dia raisy ny tsodrano, dia vita. Tsy riavana. Fa zany rehetrarehetra zany, izay noraisitsika, dia mba azahoantsika mijoro vavolombelona, mitory zany amin'ny firenena rehetra. Tsy natao an'ny pastera rehetra zany na ho an'ny evanjelistra. Fa natao an'ny kristianina rehetra. Ianareo ny vavolombelona zany ho ny tompo tamin'ny mpianany. Ary io atao hoe mpianatra io na disipla io no antsoina hoe kristianina ankehitriny. Nanomboka tany Antiokia dia natao hoe kristianina ny anaran'ny disipla na ny mpianatra ny tompo. Tsika zany. Ianareo ny vavolombelona zany ho ny tompo. Dia sika zao zany, vavolombelona marina, vavolombelona satria nino. Ary ny atao hoe vavolombelona dia vavolombelona amin'ny teny sy ny asa. Amin'ny teny sy ny asa. Zany hoe tsy ny tenitsika fotsiny, ary zay ny atao hoe vavolombelona. Misy mpampianatra teny malagasy nanazava an'io. Dia hoe ny teny malagasy tena malaza tsara hoe vava olombelona. Zany hoe io tenantsika io ny lasa vava amin'ny teny. Ny teny zany ny tanako, ny teny zany ny tongotro, ny teny zany ny masoko, ny teny zany ny sofiko, ny teny ny tenako rehetrarehetra. Io olombelona io no lasa vava. Vava olombelona. Isika sianao zany. Isika zao zany. Isika rehetrarehetra zany. Na ny entina ny manatrika any tokantrano any. Dia antsoin'Andriamanitra hijoro vavolombelona. Ka ny asan'ny tanantsika, ny alehan'ny tongotsika, ny enon'ny sofintsika, ny tenen'ny vavantsika, ny jeren'ny masontsika, ary koa izay ao anatin'ny fotsika azy. Ao ny eritrerititsika ao. Dia hijorotsika vavolombelona lay maty ary nitsangana tamin'ny maty, nitondratsika ho amin'ny fiainam-baovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Riavana tena mitoetra ao amin'ny Kristy tokoa ve ny finoanao. Mitoetra ao amin'ny Kristy tokoa ve ny fiainanao. Ary moa ve miorina amin'ny fahamarinan'ny fandraisana ny Kristy, ny asany, ny teniny, ary ny heriny anarany, moa miorina amin'izany tokoa ve ny fiainantsika sy ny fanompontsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny andavanandro. Hoy ny tompo, toriana. Ary tsy maintsy ho toriana. Paoly apôstôly rehefa natsapan'izany dia lozako raha tsy mitory ny filazantsara hoy izy. Ngamba ao amintsika rehetra koa zany, lozako. Raha toka nahita ny heriny anaran'ny Kristy aho. Raha toka nandray ny famelan-keloka sy ny fanadiovana feno avy tamin'ny tompo aho, lozako. Raha tsy mijoro vavolombelona zany aho, satria eo amin'izany nanatateran'Andriamanitra zany asa mahagaga izany teo amin'ny fiainako. Ho anao koa mahereza. Ianareo ny vavolombeloko ny tompo. Ary raha mahatoky isika, izy dia mahatoky. Ka nomentsika ny satroboninahitra fiainana. Izay ny tehiriziny ary mbola tehiriziny mandraka ankehitriny ho antsika ao amin'ny ray. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny finoana sy ny fahatokiana an'i Jesosy Kristy sy ny heriny anarany. Azonareo mitory izany rehefa nandray ny heriny famelan-keloka
avy tamin'ilay tiantsika ary tiantsika hatramin'ny farany isika. Mahatoky ilay ny antso anareo, izy momba anareo sy mahatanteraka izany. Amen. Petraka isika. Dia hanambarany finoantsika isika. Ilay Andriamanitra izay niantso antsika sy nifidy antsika ary mbola momba antsika, mahatanteraka ny fikasana tsara eo amin'ny fiainantsika. Iara-mitsangana antsika ka ny fanekam-pinoana apôstôlika no iarahantsika manonona. Mino an'Andriamanitra raitsi-to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina. Nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsi-to. Avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho. Fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana isika mangataka ny tompona ndraikitra mba hiroso amin'izany.
Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana ary tompon'ny asa. Vaovao nasionaly, fitoam-bavaka sy fiofanana SAP KNPL. Mitoetrany ny fitoam-bavaka isan'andro amin'ny 4 ora sy amin'ny 7 ora sy ariva ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy, afa-tsy ny alarobia alina, izay anasana antsika rehetra amin'ny alalan'ny radiovatsy na anjomara FPMA. Isaky ny alarobia amin'ny 7 ora alina dia manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fiofanana SAP KNPL izay azotsika arahana amin'ny phone call toy ny mahazatra araka ny numéro sy ny kody misoratra mialatsiny tsy eto izandroany. Vaovao faharitana, V3e fatsanina. Mitohy ny fandraisana ny souscription ho fanohanana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faharitana Atsimondrefana. Vaovao tafo, filazana manjo. Amin'ny finoana, ny fitsanganana tena maty no ampandrenesanay ny mpitandrina sy ny komity ary ny fiangonana FPMA Toulouse fanatsony iray ody any aminy tamin'ny zoma 12 aprily tany Madagasikara ny mpanompony Rajerisolo Mamseheno Lucien, hoy ny prêtre-po aminy Rajerisolo Lalas Clémence ary Rajerisolo Bruno Mianakavy. Salamo 7:70, ny andininy 7:20 tapany voalohany. Fa izao dia eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Andrianarson Emile Mivady izay namonjy tapo aminy dia ho tanterana ny alahady 15 aprily 2022. Rakim-pisaorana. Honore ton Père par tes actions comme tes paroles, ainsi sa bénédiction viendra sur toi. Olona iray tsy mitondra anarana nanolotra 50 € ho an'ny fiangonana. Sampana STA na sekoly tenin'Andriamanitra. Ny sampana STA Toulouse dia mampandre antsika fa ho totosaina ny sabotsy 4 aprily sy ny alahady 5 aprily 2022 ny IRNSA na zakabe nasional ny sekoly alahady FPMA. Ny zavatra ho totosaina rehetra amin'izany dia afakarana amin'ny alalan'ny Zoom. Manomboka ny sabotsy 4 aprily zany amin'ny fampompivavahana amin'ny 7 ora maraina, isy fiofanana, fampianarana ary fifanankalozan-kevitra amin'izany. Isy concert koa ny sabotsy ariva amin'ny 4 ora alina ary ny farana amin'ny fampompivavahana ny fotoana ny alahady 15 aprily amin'ny 10 ora sy sasany. Ho alefa email sy amin'ny site FPMA ary ny Facebook ny programa manontolo ary ny lien Zoom ho alefa alohan'ny sabotsy ho avy izao. Sampanatily, mifarana androany ny IRNT ka isy fitoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom. Sampana fifoazana. Misy ny fitoam-pifoazana ny zoma 13 aprily amin'ny 7 ora ariva amin'ny alalan'ny Confcall, ny code dia alefa ny zoma maraina any amin'ny vala, ny fiadanan'ny tompo ho amintsika. Sampana zava-maneno, ny endrim-peo dia manasa antsika mandrika sahady ny 8 sy ny 7 May ho avy izao izay ankalazany ny isan-taonan'ny sampana. Mampafantatra koa izy ireo fa misy fananana logo ho an'ny sampana zava-maneno nasionaly ka ho an'ireo izay te handray anjara dia afaka manantona ny Brown sampana ahafantarana ny andinindininy rehetra. Trano fiangonana, ho fanamafisana ny vina hitondrana ny fikasana dia isy fitoam-bavaka manokana ny zoma 30 aprily amin'ny 7 ora sy sasany ariva amin'ny alalan'ny Zoom anasana ny fiangonana manontolo. Ny alahady 2 May no anolorana ny komitiny trano fiangonana izay misy ny tompona andraikitry ny komision 10 ary ny COPIL. Mitohy hatrany ny fananana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse ditantsika misoratra, manentana antsika koa hanoana ambavaka izany asa goavana izany. Rakitra sy adidy, manentana antsika hatrany indrindra ho an'ireo tsy afaka tonga atao am-piangonana hanohy ny fandrotrahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire elo aso toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tena antsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Tsarovy fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Korintianina 2
toko 8:7. Katekômena, misy ny fampianana katekômena androany amin'ny 4:00 amin'ny alalan'ny visioconférence. Ny diary-piangonana, ny fampom-pivavahana amin'ny alahady 5 aprily dia amin'ny 10:00 maraina ao amin'ny Vieux Temple, eto amin'ny Vieux Temple izany, ary alefa direkta amin'ny YouTube. Marina fa ireo izay mankalaza ny jobily mariazy amin'ny taona 1:20 ity dia ho raisina androany araka ny fandaminana. Misaotra ny anatra amin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanamafisana ary fanentanana. Lazaina tamintsika teo fa ho tanterahana amin'ny asabotsy 4:20 sy alahady 5:20 ny volan'izao, zany hoe amin'ny week-end izao, ny lasy iraisana, lasy ny FPMA ho an'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Arak'izany dia entanina isika rehetra, na ny ankizy, na ny ray aman-dreny, ary na isika ao amin'ny dingana 9 sy 10 ao amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra, zany hoe ny tanora sy ny olon-dehibe, mba hanatrika izany fotoana izany feno, satria vanim-potoana anankiray izay azahoan'ny rehetra miaona, miara miofana, mifanakalo ary miara mitombo izany fotoana izany. Ka dia entanina isika rehetra, fa tsy hoe inona moa ity izy distanciel izy dia maka distance koa sika, fa ny distanciel dia ara-batana ihany, fa eo amin'ny fanarahana ny asan'ny fiangonana sy indrindra ny asan'ny tompo ao amintsika dia tsy misy distance, fa manatrika. Ka dia asaina tsika rehetrarehetra amin'izany ny asabotsy manomboka amin'ny 7 maraina ary ny alahady, arak'izany moa fatatsika fa tsy misy zany ny STA amin'ny alahady zao, fa dia manatrika ny fotoana isika, manatrika koa ny fanampam-pivavahana famaranana ho antsika ray aman-dreny sy mpikambana ao amin'ny STA. Fanaontsika ny miaraba ny vahiny izay na voatonga na sendra mandalo miaraka miangona amintsika eto amin'ity maraina ity. Ka dia raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko. Tsy misy. Ka dia manohy ny fotoana isika, tonga amin'ny fotoana izay natokantsika mba hiarabana manokana, hitrotronom-bavaka ireo tokantrano izay naharitra 5, 10, 12 ary ny sisa sy ny sisa isika izao. Mangataka ny filoha lefitry ny fiangonana mba hiakatra ety. Filoha-panampy moa ny fiteny fa tsy filoha lefitra, mialatsiny tompoko amin'ny voambolana. Tsy natao ilefitra manko ny filoha, fa natao anampy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana 12:20. Ny olona mahazo vady dia mahazo zavatsoa, sady mahita sitraka amin'ny tompo. Planina n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, malazo amin'ny boky ny Genesisy, ny fanambadiana. Zany nanaovan'Andriamanitra ny olona ho lahy sy vavy. Ary ny fanambadiana kristianina dia fijoroana ho vavolombelon'ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana, na koa ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana, ny fiombonana eo amin'ny Kristy sy ny fiangonana, ny firaisan'ny Kristy amin'ny fiangonana. Arak'izany, ny faharetan'ny firaisana amin'ny fanambadiana dia tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, satria ny antsasaka ny fanambadiana ara-dalàna dia miafara amin'ny fisarahana ny antsasany. Ary tsy lazaina amin'ireo ataontsika hoe fiombonana malalaka, union libre, izay tsy
Mihina moa ty tsy mifanaraka, tsy mifanao engagement fa dia miarakaraka eny dia amin'izay mba mora misaraka koa. Mora miaraka mba mora misaraka. Tsy planina an'Andriamanitra zany. Noho izany zao fankalazana tsika ny fanambadiana maharitra izao. Dia sady fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fijoroany ho vavolombelona, fampaherezana antsika rehetra koa. Satria ny tompo izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Ary araka ny lohatenintsika androany hoe vavolombelona zany ianareo, tena vavolombelona tokoa ianareo. Ary mareta amin'izany fijoroanareo ho vavolombelona izany. Satria momba anareo ny tompo. Izy nge ny loharanon'ny fitiavany. Izy ny loharanon'ny fitiavany. Ary tena marina loatra ilay tenin'ny tompo hoe raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Raha vao miaraka ao ny mpifankatia dia tsisy ohatran'izany. Zany ny atao hoe paradisa an-tany. Fa maninona ny avy eo ny lasa mikorotana, maninona avy eo ny lasa misaraka. Satria tsisy fitahiana. Fa rehefa ao ny fitahiana, mirotsaka ao ny fitiavana, dia maharitra ny tokantrano ary misy fahasambarana eo anivony. Ka dia manatateraka izany sika izao. Ary mangataka ny filohan'ny sampana lehilahy kristianina mba hiakatra ety koa fa adino mialatsiny tompoko. Satria ny SLK no nikarakara sy nanomana izao fankalazana sy fiarabana izao. Ka dia mijoro eto koa izy zany miarabantsika sy indrindra manolotra ny marim-pahatsiarovana izany noho izao zavatra izay iainana sy raisinareo izao. Koa dia antsoina ny anaranareo dia angatahana izay vao antso anarana mba hiakatra ety. Noho ny fipetraram-pahasalamana moa dia tsy mety ny fandray tanana. Indraindray dia asiana an'ilay totondro-keny ihany na ilay kiokely ihany, fa mifandray ihany zany. Alao ny endritsika. Alao ny namoty izy, ny fijerintsika ny masontsika. Fa io koa nge lazaiko hoe fijoroana vavolombelona, mijoro vavolombelona amin'ny regard. Dia amin'izany koa, satria moa sarona ny masika ny ambony dia ny masontsika no mijoro vavolombelona, miarahaba, mifamina, mifanoroka, mpitiavana, ka dia zay no nataterantsika azy. Mandray ny sertifika ianareo, tsy mandray tanana zay, mandray koa ny voninkazo marika, ny namoty izy ny fahatsarana, ny akanto, izany atao hoe fanambadiana sy fiainan'ny fanambadiana izany ianareo. Ka dia antsoina ny anarantsika Rakotozafy Nasolo Sarika naharitra 5 taona teo amin'ny fanambadiana. Mba milahatra etsy nareo rehefa avy mandray. Ny lehilahy no mandray ny sertifika dia ny vehivavy mandray ny voninkazo. Naharitra 5 taona ihany koa Rasolon'iray Benjaka sy Aurélie. Naharitra 10 taona Andremifidy Gérard sy Arniaina. Naharitra 10 taona ihany Rafalimanana Toky Ratsimiseta sy Andoniaina Tainasoa. Naharitra 15 taona Andriambalanary sy Nina.
5 taona ihany koa raha Samuel Patrika sy Noro na inano. Naharitra 20 taona Rajobel Solofo Sylvie. Fatatrareo zany naninona ny mpanampy no nanolotra sertifika androany. Naharitra 30 taona Ramamontsy Soery sy Any Malala. Fanambadiana naharitra 70 taona Rakoton'ny Raina Roland sy Sylvie. Ary 70 taona ihany koa Ravelson Liva sy Lalasoa. Tena amin'ny fifaliana tokoa no iarabananareo. Ary anirina mba hitobaka aminareo ny fitahian-tsoa avy any ambony. Fa mahazo fakasitrahana avy amin'ny tompo. Mahazo sitraka sy fitahian-tsoa avy amin'ny tompo. Ny olona izay nahazo vady, hoy ny soratra masina. Ao anatin'izany ianareo ka dia hivavaka ho anareo ny fiangonana. Hivavaka isika. Raha eo misaotra midera makalaza ary manome voninahitra anao zahay. Fa raha izay manana fikasana tsara ao amin'ny zanakao ianao. Ary mitsinjo sy mitantana ny fiainan'izy ireo hatrany ianao. Indrindra eo amin'ny fanatanterahany ny planina tsara zay efa nomaninao azy ireo ary tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana. Deraina ianao, ankalazaina ianao ny fitantananao. No nampionanao ireo olona ireo. Ary androtsahanao ny fitahim-panao amin'izy ireo isanandro, maharitra ary mahita fiadanana sy fifaliana ao anatin'izany. Isaoranay ianao, ankasitrahanay ianao Tompo. Ka misandratany amin'ny avo indrindra ianao. Mariky ny fankasitrahanay. Dia mivavaka aminao koa izay ho azy ireo. No mbola hitantananao azy isanandro. Hierovanao azy amin'ny rivotra izay mitsoka eo amin'izao tontolo izao. Mitady anrava ny fanambadiana. Tady ampivily ny planina tsara zay efa nataonao. Mangataka aminao zay. Ataovy mahay mijoro vavolombelona feno sy tanteraka. Ny amin'ny asa ny tanterana tao amin'ny Jesosy Kristy izy ireo. Feno ny fitiavana zay nitiavanao anay tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary velomeo amin'ny mandrakariva ny fitiavanao Kristy. Le fitiavana nentinao ny tiany fiangonana mandraka kehitriny. Ary mandrakizay. Mba ahazoan'izy ireo miaina izany. Mijoro vavolombelona izany. Ary mahita ny fitahim-panahy rehetra amin'ny fahafenony amin'izany. Dia ampitomboy amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Ka ninninna tokony ho an'ireo. Ninninna mahasoso mampandroso. Ninninna mateidera sy miteraka fahasambarana. Ninninna mampifaly sy mitahiry zany fifaliana zany ho maharitra mandrakizay. Ninninna mampandroso amin'ny fijorony vavolombelona. Omenao azy ireo malalaka ne zany ary tanterahanao ho voninahitry ny anaranao. Dia ny fiangonana koa ampifaleo amin'ny asanao mandrakariva. Ary dia reo zay tsy mbola manana tokatrano. Maniry zany. Entinay ambavaka ao aminao. Mba ho tantaninao, tarianao. Ahita izay sahaza. Ary indrindra andray zavatsoa avy aminao mpandahatra. Dia anao nderanao niaja ny voninahitra Tompo. Ao koa ny fiangonanao kosa
ny fahatanteran'ny fitahinao naratsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Tsy fantatro ny pakasary moa raha efa teo ihany dia mahazo mipetraka ianareo fa rehefa mirava indray ny fotoam-pivavahana dia afaka miverina eto amin'ny fakana sary. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana. Ho antsika any an-tokantrano dia aza adino fa misokatra ireo fitaovam-pifandraisana rehetra azontsika mandoa rakitra. Ho antsika koa izay tsy niomana tsy nitondro izany. Indraindray tsy mahazatra antsika fa azo atao ny mandoa rakitra amin'ny alalan'ny sheky ry havana. Raha tsy mandoa vola isika mandrotsaka vola ao anatin'ny fanatazan-drakitra, azontsika atao mihitsy ny mandrotsaka sheky ao anatin' reny. Dia tsaroa fa izay manome fifaliana no ankasitran'Andriamanitra. Ataontsika ny hira 700. 700 rakitra iray ny tatazana, manambatra ny rakitra rehetra izay fanomezana tiatsika omena ho an'ny Tompo. Izano anompo ani Jesosy, izano anaky bao azimo, iny atsarany, iny antrabe, izy tamonjy ka mety zare, Jeso tompona ayo. Izare numeti, izare lasa, numeni funi, bao aziza, emi antsumari, Jeso tumpoti, zare, Jeso tumpuna, ayo, reza, avemana, sangatsika no trandraka. Petraka isika. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Tompo nahafahanay nanatanteraka izao fanimpom-pivavahana izao, ary koa ny arahaba sy nametraka ao aminao ireo tokantrano izay nitahinao ka maharitra ao amin'izany. Ankehitriny izay dia te hitondra ao aminao ireo namanay, ao ireo namoy havana, Andriamanitry ny fananganana ianao,
ary efa nisantatra ny fitsanganan'ny mino rehetra amin'ny maty, ka mandray azy reny sy mametraka azy ao amin'ny mandrakizainao. Dia rainay ianao, meo reo havanay izay namoy havana, ny anana izany fatokina sy finoana izany, ka handray ny fampiononana feno avy aminao tompon'ny fiainana. Mivavaka aminao zay ho an'ireo marary, na any amin'ny hopitaly zany ny tokantrano, ampaherezo ary taio ny fitsaboana azy ireo, zay tsy vitan'ny fanafody sy ny mpitsabo fa zavaboarinao ihany reo. Dia anao Andriamanitra no angatanay anatsotra ny tananao, anome fanasitranana, anambina sy hitahy ny iverenan'ny heriny izy ireny ray tahaka ny an'ny voromahery. Mivavaka aminao zay ho an'ireo sahirana, ninona endrika zany fahasahiranana zany, ninona antony. Ianao nijery ary anome ho an'ny tsiraray avy zay tandrify, tsy araka izay mendrika Tompo, fa araka ny habean'ny fahasoavanao ao amin'ny Jesosy Kristy, ilay tianay sady tianay. Dia mivavaka aminao zahay, ho an'izao tontolo izao manoloana izao valanaretina izao, Tompo, taio ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fiadiana sy ny fanafonganana izao valanaretina izao. Meo fahendrena sy fahazavan-tsaina ny mpitsabo, ny mpikaroka, mba ahitana ny fanafa, ary taio ny fanaovana ny vaksiny na aiza izany. Dia hivavaka aminao manokana zay ho an'ny Madagasikara tany razanay, sy ho an'ny tany mahantra rehetra zay indraindray aza tsy afaka akory, mividina manana, no entina mitsabo, mangataka aminao zay miasa Tompo, ary omeo ho an'ny Madagasikara ny fandresenao, omeo ho an'ny vahoaka ny ahitodika aminao, ary omeo ny mpitondra ny fahatahorananao sy ny fahendrenako ho entina mitantana ny firenena manoloana izao zava-manahirana izao. Mivavaka aminao zahay ho an'ny fiangonana sy ny asany manerana ny tany, mba ho tahinao ny asana ny teninao, ka tsy verina aminao foana raha tsy natateraka izay nanondranao azy. Mivavaka aminao zahay ho an'ny ireo zay nandray fahasoavana, ataovy mahay misaotra sy makasitraka, ary ataovy mahay mizara ho amin'ny hafa sy mitsinjo ireo zay malemy sy mila fanampiana. Apetraka feno ampelantananao zay tsy voatononay amin'izany mivavaka zany. Fantatrao fa ho an'ny tokony ho an'ny isam-batan'olona, tokony ho an'ny isa-tokantrano, tokony ho an'ny fiangonana. Ary dia akambanay ny vavakay, amin'ilay vavaka feno zay nampianarin'ny Kristy manao hoe: rainay ô zay any an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay n'izay anna sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mamarana izao fanimpom-pivavahana izao sika riavana, ataontsika ny hira fanampy ny 750. Fanampy ny 750 ataontsika mpitsanganana mialoha ny afatra sy ny tsodrano. Andriamanitra fetona, ka mihevitra ny mombana ety, raha mefo maraina iza dia tsy afaka ambavanay no hoe ampoana nefa soava. Masua ni avia
nererene namanalety eana nokentanay tantanay de akata zay mikololo ponayawe iza zay voavinandre ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika zay namonjy antsika sy niantsontsika tamin'ny fiantsoana masina. Ahatanteraka izany ray sotsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazaina ao anatinareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Dia mahazo miverina aty ny mpanambady mba hiverina akasary ho antsika, dia misy mofomamy izay zarainantsika rehefa mivoaka eto isika.